Ny 13 Novambra, Max Désiré Rakoto Andriatsilavo. Olo malaza iray teo amin'ny sehatra ny fitantanana ny arenakibony tany sy ny orinasa vaventy indray no tsaroantsika androany. Max Désiré Rakoto Andriatsilavo. Tale général-ny omnis na Office des mines nationales et des industries stratégiques nanomboka ny volana martsa 2017. Izy no sivily voalohany ny tantana izany sampandraharaha tao aorian'ireo manamboninahitra miaramila. Ny 13 Novambra 2017 no nahaterahany tao Antananarivo. Nianatra tany Paris tamin'ny école spéciale des travaux publics, ny centre des hautes études de construction, ny école nationale des ponts et chaussées ary ny institut d'études pour le développement économique et social. Tanany andraikitra ambony maro i Max Désiré Rakoto Andriatsilavo, anisan'ireny ny nahampanotsaina azy teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany tamin'ny taona 2017 ka hatramin'ny 2017. Teo ihany koa ny nahampanolo-tsaina toe-karena azy any Général Andria Mahazo tao anatin'ny fitondrana miaramila, ny nahatale Général lefitra azy tao amin'ny omnis ny taona 2017 ka hatramin'ny 2017 sy ny nahatale Généraly azy nanomboka ny taona 2017. I Max Désiré Rakoto Andriatsilavo no tale Général civil voalohany ny tantana ny omnis raha manamboninahitra miaramila trany no nitantana teo aloha. Tamin'ny vanim-potoanan'ny Tereza Mita faharoa dia i Max Désiré Rakoto Andriatsilavo no notendrin'ny Prime Ministre Guy Razaramasy ho ministry ny fampitaovana. Efa filoha filan-kevim-pitantanan'ny komity malagasy sy ny sekrena ihany koa ity olo malaza iray ity. Marom-boninahitra maro toy ny chevalier, officier, commandeur, grand officier, grand croix malagasy ary ny croix du mérite allemand no nisalorany. Ary teo amin'ny faha 4 izy no nodimandry ny 2 febroary 2020. Maty namela asa fikarohana maro ho an'ny taranaka malagasy. 13 Novambra 2017 nitsidika ny sekoly fanofanana ho zandary tao Moramanga ny filoha Philibert Tsiranana.